Mbola faly manolotra ny arahaba ho antsika tsiraray avy indray izay manaraka izao seminera ny fiainam-pianakaviana izao. Izay seminera mitondra lohateny hoe mankalaza ny famoronana, fanambadiana, ankohonana sy sabata. Andro faha-enina sahady isika, efa akaiky farana izao fandaharana izao izay mitondra lohateny hoe famahana ireo olana. Melohan'ny andiniantsika izany nefa dia andeha apetrakitsika amin'Andriamanitra izao fotoana izao. Iaraka hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, misaotra mankasitraka anao zahay. Ny amin'ny fitahianao anay mandrakariva, mbola ahafahanay mihaino ny teninao indray amin'izao fotoana izao. Mankasitraka anao zahay ny amin'ny fitahianao nandritrizay andro maromaro efa lasa zay, hiditra amin'ny andro faha-enina izahay amin'ity anio ity. Mangataka aminao Tompo, tahio izao fotoana izao. Ary aoka ianao no hiditra an-tsehatra amin'ny fiainan'ny fianakaviana rehetra izay manaraka izao fandaharana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay sy hanonanay izany vavaka izany. Amen. Mbola manolotra ny arahaba ho antsika ihany izay mivady, izay miaraka manatanteraka izao programa izao. Araka ny lohahevitra teo moa izany dia fankalazana ny famoronana, izany hoe fiverenana any amin'izay namoronan'Andriamanitra antsika. Ny jerentsika farany dia mikasika ny fahasamihafana eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy izay nataon'Andriamanitra tena hifameno tokoa. Ny lohateny androany dia hoe famahana ireo olana. Famahana ireo olana. Misy taridalana vitsivitsy, be dia be ny zavatra azo iresahana fa ho fitiantsika ary raha azo atao dia mba ho tohanantsika ao anatin'ny soratra masina izany fitsipika izany. Ankoatran'ny fampiresahana, efa nijerentsika tamin'ny arahana taminareo voalohany ny tantaran'ny Bernard sy Alice, izay hoe mila fampiresahana, mila mahafantatra izay tena olana, mila mahafantatra sy mitoetra eo amin'ny toeran'ny hafa ary mila miteny ampahendrena. Anisan'ny famahana olana zany zay. Fa misy ihany koa nefa izay hojerentsika manokana amin'ity androany ity dia tena zava-dehibe izay voasoratra ao amin'ny Romanina 5:12, ny 1:1. Inona zany no tena zava-dehibe amin'ny famahana olana eo amin'ny tokantrano, eo amin'ny mpivady. Andeha jerentsika izany Romanina 5:12, ny 1:1 sy 2. Mangataka Madame Pasteur mba hamaky izay voasoratra ao anatin'izany. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa isika izay matanjaka dia tokony hitondra ny fahalemen'ny malemy ka tsy hitady izay hafalin'ny tenantsika ihany. Aoka isika rehetra samy hitady izay hafalin'ny namantsika amin'izay hahasoa sy hampandroso azy. Misaotra anao. Ny zavatra moa izay resahany eto zany ny tiany ambara raha miresaka eo amin'ny fifandraisan'ny mpivady dia tokony hanao loha laharana, zany hoe ny vady aloha. Raha amin'ny teny mahitsy sy mivantana izy zany dia hoe ny vady aloha. Izay vao nenao. Izay zany no tokony famahana ny olana lehibe indrindra, fa lasa tsy ny hahasoan'ny tenanao ihany. Ary io moa zany no efa nitenenin'ny Ray aman-dreny Zoky Pasteur teo aloha, ny Ray aman-dreny mpitandrina, ny hoe ny olana dia le tsy fahafantarantsika ny atao hoe tiako ianao, le hoe fitiavana, satria ny dikany hoe fitiavana dia mihevitra izay hahatsara ny hafa. Fa raha ohatra ka ny hahatsara anao dia fitiavan-tena izay fa tsy fitiavana ny hafa. Ary izay mbola tsindriana eto, hoe ny famahana ny olana zany dia ny fetezanao haneho izay fitiavana ny hafa izay, ny hevitra izay mahasoa ny vadinao. Izay le teny raha adika hoe tianao, tiako ianao, dia ny heviny dia ny hoe mihevitra izay hahasoa anao, manao izay hahasambatra anao. Zaho raha milaza aminao fa tiako ianao. Dia ohatr'izay koa no ambara eo amin'ny mpivady rehetra, mba hamahana ny olana dia tokony hipetraka isika amin'izay
fametrahana ny vady ho aloha ny tena izay na hoe mba ho zava-dehibe ihany koa fa tsy ho an'ny tenanao irery ihany. Ny tena ohatra lehibe tamin'izany a de Jesosy Kristy eo amin'ny andinin'ny fahatelo eo amin'ny Romanina toko fahadimy amby folo ny andinin'ny fahatelo. Tena zava-dehibe zany a dia ny ohatra nomeny Jesosy Kristy. Andehana eo jerentsika hoe ahoana ny filazan'ny soratra masina azy vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Romanina toko fahadimy amby folo andinin'ny fahatelo. Fa Kristy aza tsy nitady izay hahafaly ny tenany, fa araky ny voasoratra hoe ny latsa nataon'izay nandatsanao de niatra tamiko. Eo amin'le tapany voalohany ahoana ozy izy fa Kristy aza tsy nitady izay hahafaly ny tenany. Kristy aza tsy nitady izay hahafaly ny tenany. Kristy mantsy dia ny fifandraisany amintsika dia hoharina amin'ny fifandraisan'ny mpivady. Dia izay le hoe fitiavan'ny Kristy izay tsy mihevitra n'izay ny tenany zay de izay koa zany ny tokony ho famahana olana lehibe. Io zany mamaha olana ngezabe ao amin'ny tokantrano. Rehefa ianao no mipetraka eo amin'ny toeran'ny ny hafa ary indrindraindrindra tsy manao ny tenanao na ny hevitra no anao rery, lasa ohatrany hoe fanambadiam-biby, fanambadiam-boalavo, samy mihevitra ny tenany, samy manao zay hinanany. Lasa ohatr'izay izy raha ohatra ka tsy arahana ilay ohatra nameny Jesosy Kristy, fa tena ilana ny fandavan-teny. Voalohany zany de ny hoe manao ny vady ho aloha. Ny faharoa de tsy mihevitra ny ho an'ny tena manokana. Ary ny fahatelo izay tena zava-dehibe dia ny fetezana miaiky ny fahadisoana rehefa nanao fahadisoana. De jerentsika ao amin'ny Jakoba toko fahadimy ny andinin'ny fahaenina amby folo. Jakoba toko fahadimy ny andinin'ny fahaenina amby folo de ahoana ny ambarany eo? Jakoba toko fahadimy ny andinin'ny fahaenina amby folo. Zay zany le fahatelo tiana ho resahana hoe mila manina isika? Mila miaiky ny fahadisoana. Andeha mba vakitsika izay ao amin'ny Jakoba toko fahadimy andinin'ny fahaenina amby folo vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Koa mifaneke heloka ianareo ary mifampivavamba ho sitrana ianareo. Ny fiasan'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra. Ilaitsika le hoe miaiky ny fahadisoana. Tena ilaina zany zay eo amin'ny fiainana ara-tokantrano. Tsy misy olombelona tonga lafatra fa ny fanekenao ny fahadisoana. Fomba tsara indrindra de hoe miala tsiny rehefa nanao fahadisoana na mifona hoe mamelà ny amin'ny fahadisoana zay nataoko, miala tsiny na fotoina na nanao zay tsy nety fa tsy mihevitra ny antena. Matetika moa ny lehilahy ny tena manatanteraka an'izay izaho zay de tsy mety mifona mihitsy. Ary misy karazan-dehilahy zany eritreretiny fa fahalemena ny mifona rehefa nanao fahadisoana izy. Ary misy koa ny ray aman-dreny manao an'izany eo anoloany zanany, nanao fahadisoana eo anoloany zanany dia tsy manatanteraka izany. Fa amin'ny maha olombelona tsisy olombelona tanteraka rehefa diso de tokony miaiky an'izay fahadisoana zay. Ary ny soratra masina dia manamafy an'izay ary anisan'ny famahana olana zany. Famahana olana. Rehefa raikitra ny fifanjevonana ny olana dia ilaina ny anankiray izay mahatsapa fa diso miaiky n'izany fahadisoana zay. Ary rehefa mangataka ny anankiray dia tokony hamela kosa ny anankiray amin'izay fotoana. Raha fitinina zany ny zavatra nresantsika telo de nresantsika teto de zavatra anankitelo. Ny voalohany de ny hoe ny vady aloha, ary ny faharoa dia tsy mihevitra ny ho an'ny tena ihany, ary ny fahatelo farany de miekeloka. Zavatra tsotra, mino aho fa ho tadiditsika izay zavatra anankitelo zay. Inona le voalohany? Ny vady aloha. Ny vady aloha ary ny faharoa, ny faharoa dia tsy mihevitra ny ho an'ny tena ihany, ary ny fahatelo naikeloka. Miaikeloka raha nanao fahadisoana ianao. Raha izay no iainana izay zavatra anankitelo zay fotsiny, mbola be deaibe no azo tany sana. Fa raha izay fotsiny no iainantsika
de misy fivana ao amin'ny tokantrantsika andeha mba jerentsika zany nray mpianakaviana rehefa avy miasa tsy le motomototra tsy le masika be tsy laitra akekezina hoe inona ny olana fa mba mihevitra hoe ty olona ty koa ny asa tato tokantrano tato nandritra ny tontolo andro manahoana ny fahavizanany koa mihoatra ny mandeha ny 4 kilometatra maro mivezivezy tao nefitrano tao zay le ilayntsika hoe tsy mihevitra ny tena ihany fa mba milana ny hevitra ny hafa ihany ko ny manarak'izay dia tsara ihany ny todiantsika amin'Andriamanitra satria ny fampiarana an'izay zavatra anankitelo zay de sarotra kanefa rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia zava-dehibe torak'izany koa ny fifandraisana eo amintsika sy Andriamanitra ny rehefa misy olana ny olana moa zany de ny fahotana le jerentsika moa ao amin'ny Isaia 7:15 Isaia 7:15 ny andinin'ny faharoa makataka madame pasteur mba hamaky izay voasoratra eo amin'ny Isaia 7:15 ny andinin'ny faharoa misy olana eto teo amin'ny olombelona sy Andriamanitra de jerentsika izay olana zay vakina amin'ny anaran'i Jesosy fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy mitovy ihany ny antsika olombelona sy ny fifandraisantsika amin'ny sy Andriamanitra satria rehefa misy zavatra fahadosoana na fahotana de mahatonga fisarahana zay misy vahaolana nefa dia ny firaisantsika amin'i Jesosy Kristy zay mampiavana atsika amin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 7:15 Isaia 7:15 ny andinin'ny 15 de maneho fa Jesosy Kristy ny vahaolana mampiavana amin'io fisarahana io Isaia 7:15 ny andinin'ny 15 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy nefa izy de voalefina noho ny fahadosoantsika sy ny torotoroina noho ny elontsika ny fampijaliana nazahoantsika fihavanana no namelezana azy ary ny diakapoka taminy no nahasitranana antsika ny nahafatesan'i Jesosy Kristy dia mampiavana atsika amin'Andriamanitra mampiavana atsika samytsika ary zany ny antony nahatongavan'i Jesosy Kristy ilayntsika mandrakariva ny mitondra ny tokantrano ny mitondra ny olana eo amin'i Jesosy Kristy satria izy de tsy mijanona hoe maty teo amin'ny hazo fijaliana fotsiny ihany fa ankehitriny ihany koa izy de mbola manao fanelanelanana any an-danitra mba azahoantsika mihavana amin'Andriamanitra azahoantsika samytsika mamaha ny olana ka mifampihavana de jerentsika eo amin'ny Hebreo 4 ny andinin'ny 4:12 sy ny 4:12 Hebreo 4 ny andinin'ny 4:12 sy ny 4:12 Hebreo 4 andininy 4:12 sy ny 4:12 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy koa satria isika manana mpisorona be lehibe izay lasa namaky ny lanitra dia Jesosy zanak'Andriamanitra aoka isika hiazona ilay nekentsika andininy 4:12 koa aoka isika anatona ny seza fiandriana amin'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana mba azahoantsika famindrampo sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro maholo Jesosy Kristy zany dia efa manao fanelanelanana ao atsika ary aoka anatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana isika amin'ny andro mahory raha sendra misy olana ao an-tokantrano sendra misy olana eo amin'ny fifandraisan'ny mpivady dia ilayntsika ny manatona an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy satria efa manao fanelanelanana ho atsika tahaka ny mpisorona Jesosy Kristy ary tena zava-dehibe amin'ny famahana olana ny famahana olana ny vavaka ny fanatonana an' Jesosy Kristy raha samy manatona ny lahy sy ny vavy na ny zanaka sy ny ray aman-dreny ao an-tokantrano dia hivaha ihany koa izany olana izany ary indrindraindrindra de azadino fa misy fiandrasana lehibe de ny fiaonana amin'i Jesosy Kristy satria le tena faratapin'ny fampihavanana
ny famahana olana dia ny itodiantsika rehetra amin'ny fiverenan' jesosy izay voasoratra ao amin'ny tesalonianina voalohany toko faefatra amby folo ka ny andininy fahenina amby folo tesalonianina voalohany toko faefatra amby folo ka ny andininy fahenina amby folo tesalonianina voalohany toko faefatra ny andininy fahenina amby folo tesalonianina voalohany toko faefatra andiny fahenina amby folo vakina amin'ny anaran'i jesosy fa ny tenany tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'arikanjely ary ny trompetran'Andriamanitra ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Eto zany ny fampihavanana faratampony izay ataon'i Jesosy Kristy ary isika rehetra dia samy tokony hitodika amin'izay toe-javatra izay. Izany hoe raha samy mijery ny fiverenan'i Jesosy Kristy dia anisana famahana olana lehibe eo amin'ny mpivady, eo amin'ny ankohonana izany. Raha bangoitsika izay rehetrarehetra izay dia izao, eo le hoe ny vady aloha dia rehefa avy eo, inona ilay hevitra nanaraka an'izay? Tsy mihevitra ny tena manokana Fa mihevitra ny hafa. fa mihevitra izay ilain'ny hafa. Kristy ara dia nanao an'izany. Ary ny fahatelo dia ny hoe inona moa ilay Famela fahatelo? heloka. Miaiky heloka, miaiky ny heloka raha nanao fahadisoana. Ary ny fahaefatra izay nofaranantsika tamin'ilay momba an'i Jesosy Kristy, ilay maty hamonjy antsika, ilay manao fanelanelanana antsika ankehitriny ary mbola ho avy handray antsika, dia tokony hitodika amin'izany ny fijerintsika mba hamaha ny olana rehetra ao an-tokantrano. Tompony hampahery antsika, maro ny olana sedraintsika ankehitriny, eo ny mety olana ara-materialy, ara-bola, ara-kasa, ara-pifandraisana, tena olana maro samihafa no sedraina amin'izao andro farany izao, fa mangataka kosa mba hitodika amin'Andriamanitra isika mba ho isan'izany famahana. Raha ny mpivady ndray aman-dreny sy zanaka ny miaraka mitodika amin'Andriamanitra dia ho moramora kokoa ny mamaha ny olana rehetra miaraka amin'izay voambara rehetra teo. Ny tompony hitahy antsika ka mba ho vaovà izay mety olana ao amin'ny ankohonantsika tsiraray avy. Amen. Andeha apetrakitsika mivavaka izany dinidinika izany. Miaraka hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitra misaotra anao zahay ny amin'ny teninao izay mampianatra anay mandrakariva fa tokony hijery izay mahasoa ny hafa izay ao amin'ny ankohonanay izany. Tsy hijery ny tenanay manokana na ho titena, fa mba hahay mijery izay ilain'ny hafa tahaka ny nataon'i Jesosy Kristy mba hamonjena anay. Ary indrindraindrindra mahay miaiky ny fahadisoana raha nanao an'izany. Engany mba ny fanahinao masina no ao anatinay ka mba hahatonga hanana izany fahazarana tsara miaiky fahadisoana izany ary tsy mamerina izany intsony. Mivavaka aminao koa zahay mba azahoanay miantoraka eo aminao mandrakariva amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay efa maty isolo anay, mbola manao fanelanelanana koa ankehitriny ary indrindraindrindra mbola ho avy indray ary handray anay mba hiaraka monina any aminao. Fanirianay raha mba ny tokantrano, ny mpivady, ny ankohonanay no tsy misara-mianakavy fa miaraka mitsena an'i Jesosy Kristy eny amin'ny ranon'ny amin'izay fotoana izay. Ka ny olana rehetra dia ho adino avokoa ary ny olana rehetra dia ho resena avokoa. Eo ambany fahasoavanao, eo ambany fitarihanao, eo ambany fanambinanao dia ampio zahay andresy izay vato misakana rehetra tsy ahazoanay manantona anao. Ary indrindraindrindra ny olana rehetra dia antenainay feo ambany fahasoavanao dia ho vaovà avokoa izany. Tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainao ho tanteraka amin'ny ankohonanay anay izany. Ho anao rery ihany ny voninahitra ary ho aminay ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fiadananao. Amen. Amen. Dia izay indray izany no mamarana ty fotoanandroany ity mametraka ny mandra-pioana aminareo indray izay mivady. Veloma tompoko. Raha rysoa indrindra tompoko.